manana orinasa kely zany zay vadiko moa zany no tena ao anatiny zay ao anatin'ny akanto. Mandray olona koa manana toerana andraisan'ny olona rehefa olona hijery momba ny tenany hoe tia mahatapatatra kely momba ny hoaviko na manana olana be tsy voavaha mihitsy dia misy karazana fahalalana eo am-pelantanako ka ampiariko mba ahafahana manampiana olona ohatran'izay. Misy zavatra mafimafy zany hoe tsy hitako manoratra mikaroka, tsy hitako loatra zay tenenana hoe iza moa zany fa ataokitaoko eo daholo. Be da be nefa ny karazana fahalalana rehefa tena alalinina eto amintsika dia hita hoe tsika irery no manana azy. Ny skidy ohatra na zavatra vokariny ao anatin'ny orinasanay dia tena ao foana zany ilay hoe ny kolontsaintsika ny antsika no mahasandratsika. Madagasikara tsy dia resahana firy fa eto zany misy karazan'olona tena manam-pahalalana sy fahendrena tena gay be. Maro loatra ny zavatra ratsy ahely ery momba ny kolontsaintsika zany ohatrany hoe rehefa kolotsaina malagasy dia zavatra ratsy na ny tantaran'ny Kristy fotsiny ary. Mpanandro ange no mijery kintana tery amin'ny lanitra tery kely nahafantarana hoe teraka ilay zanak'Andriamanitra tsy. Ka raha ratsy moa zany le fanandrona dia inona moa zany no hitanao amin'ny zavatra ratsy. Tonga soa eto amin'ny aotra, ny vahintsika androany dia vahiny miavaka. Miavaka izy satria tsy zavatra iainan'ny olona rehetra no tantaram-piainany. Miavaka izy satria resaka fomba gasy, resaka sikidy, resaka ezoterisma, razana. Falitsika androany eto amin'ny plateau any aotra mandray an'i Erisy Rabedoro izay mpandalina ny kolontsaina malagasy. Tonga soa eto amin'ny aotra Erisy. Faly miaraba ny fenitra dia faly miaraba nareo rehetra any trano na tsy any trano manaraka an'ity fandarana ity. Efa elaela nahena zany anarana Erisy ary ny ahafantarako an'i Erisy dia izay hoe mikaroka ny kolontsaina momba ny malagasy ary indrindraindrindra miresaka sikidy, resaka fomban-drazana, resaka plante médicinale. Mba tenenanay Erisy inona ny antony mety tokony ienoan'ireo olona ieno antsika ireo androany na hijery an'ity podcast ity, inona ny antony tokony anarahany an'ity podcast ity hatramin'ny farany? Tena marina raha ny eritreritro tsy misy firenena na ray azy ka tena anantena hoe hivelatra na androso na ho lasa lavitra raha tsy manana azon-damosina, zany hoe manaja ny fomba amam-panao, manana ny kolontsainy. Raha vao io no rava dia fa rava izay ilay firenena. Dia ilaina zany ny tarihana indrindraindrindra ny tanora ankehitriny mba hiverina amin'ny loharanon'ny poirany, mba mahafantatra hoe izy inona no, satria maro loatra ny zavatra ratsy ahely ery momba ny kolontsaintsika zany ohatrany hoe rehefa kolotsaina malagasy dia zavatra ratsy nefa tsara, tena mamy, tena mahafinaritra rehefa indrindra moa zany fa mahita olona hoe mahay manazava azy. Ny fanontaniako dia hoe ahoana ny nahatonga ny Erisy tafiditra tao anatin'io hoe zany dia hitrandraka ny kolontsaina? Ny tena marina zany tany amin'ny taona 1 tany rehefa maty ny raiko dia nisy hetaheta izay tao am-poko ohatrany te hamantatra zavatra be da be zany. Dia teo nanomboka namaky boky be zany ary amin'ilay izaho moa zany amin'ny fanandrona vahiny alamady dia rehefa manao zavatra mihazakazaka be sy tena tamin'ny foko manontolo zany nanaovako ilay fikarohana dia namaky boky matoky hoe manerana an'izao tontolo izao. Rehefa boky mahakasika ny fiainana, ny fahafatesana, ahoana ny fiforoana an'izao tontolo izao dia saika ny vakiako. Mangambany tamin'izany fotoana izany mety mahavita mamaky boky eo amin'ny 7 isan-kerinandro. Tsy boky kely fa tena boky be. Ao anatin'izany ny Zoara, ny Kinga, ny Popol Vuh. Efa karazana boky masina hita maneran-tany dia tsy namelako fa tena vakiako ary tena mifakafakaiko. Dia indray andro nisy namana tonga tao an-trano zany dia variany ny adala mahita an'ilay latabatra feno boky, feno sorasoratra be da be zany, satria mandinika dia eo aho zany manao tany izay zavatra hitako dia
mijery izy jereva n'izay soratako eo dia gaga izy hoe tsy misy mihitsy ny zavatra momba Madagasikara. Dia aiza ny atsika hoy izy dia ao anatin'ny saiko zany hoe inona moa zany ny atsika. Dia tao anatin'ny saiko zany hoe tsisy ninona amintsika tsy very fotoana fotsiny fa maninona no ametrahanao an'izany fanontaniana zany fa tsy mananinninona koa lazaina tsika momba an'izany zavatra zany. Hita tao anatin'ny masoko hoe tena tsy namaly tsinona tsy niteny fa nijereko fotsiny izy fa azo ny an-tsaina hoe tsy vonona mihitsy hiroso amin'izay alalan'izay. Dia ndana hozy izy mijery an'i Norbert Andriamandry fa naman'ny rainao be izy io ary io rangahy io rehefa manao famelabelarana momba ny kolontsaintsika malagasy dia eny amin'ny sehatra ataontsika hoe tena le fianarana avo lenta reny zany izy manao le famelabelarana ataony dia tomany ny ankizy rehefa mihaino anazy. Tena nakany amin'ilay rangahy tsaroako tsara mihitsy nandondona dia tonga avy any ilay rangahy zany olona mihaja be izay izy. Dia sorena kely izy nahita anahy mandondona any an-trano. Dia izaho zanaky Rabedor Samuel. Zay izy voafaly be midira tonga. Ataoko hoe am'rona amin'ny miditra. Amin'ny 7 alina izay mianaka vao misaraka. Teo aho zany hatramin'izay naolona zay aho vao taitra hoe aika manana ny gasy. Manana culture. Manana kolotsaina lalina be ary manana fahalalana lalina be momba ny fiainana. Momba ny fiforoana an'izao tontolo izao, momba n'Andriamanitra, momba ny lalàna mifehy zavaboary, lalina be ary tsy ambakainy neniny hafa. Dia nanontaniako izy tamin'izany fotoana zany dia rehefa mandinika ianao hozy izy dia aza mandinika amin'ny fomba fijery iray fa atambaro ny fomba fijery be da be. Nianatra an'izay aho zany. Dia teo aho nanomboka liana satria nahita n'ilay alalin'ilay kolontsaintsika zany rehefa tena nandinika hoe ve zany no izy. Dia lasa. Dia tsy nitsahatra trony hatramin'izao zany tena ao anatiny ary tena tsy tapitra mihitsy ilay lalina satria isaky ny mandroso dia mahita zavatra tena mampitolagaga ary eto moa zany eto Madagasikara tsy dia resahana firy fa eto zany misy karazan'olona tena manam-pahalalana sy fahendrena tena gaiky be eto. Karazana any amin'ny sehatra mozika, fambolena, resaka haikanto, resaka ninonninona haihandro. Eto zany tena misy olona tena mahafinaritra dia rehefa mihaona amin'zareo dia tena lesy indrindra fa zareo le mampiseho le fahalalantsika na ny fahendrentsika dia eo zany faly be foana dia mihaino. Marina fa zareo reo manana fomba fijery tsy mahazatra. Mety nandray ary hoe mety matohana an'ilay olona tsy dia zatra mihaino ny fomba firesahany sy ny fomba fijeriny. Ohatran'ny hoe rehefa mihaino amin'ny gizisma ianao ohatra dia mety zatra fa rehefa tena mandalina tsara ianao sy mandinika tsara dia tena hafakely ilay olona. Za tsy miteny hoe tsy misy ekena ny zavatra tenenina marina fa hitanao mihitsy hoe lalitsaina be, manam-pahendrena be, mahafinaritra be. Ary maro izy, maro tena be da be mihitsy eto. Raha ohatra hoe tokony hisy présenter ianao dia inona no ilazanao ny tenanao zany androany? Sahirana be amin'izay fanontaniana satria maro rantsana be ny zavatra ataoko. Tsy maninona? Na ao anatin'ny satria ohatra hoe manana orinasa kely zany izay vadiko moa zany no tena ao anatiny izay ao anatin'ny haikanto dia mandray olona koa manana toerana andraisan'olona rehefa olona hijery momba ny tenany hoe tia mahatapatatra kely momba ny hoaviko na manana olana be tsy voavaha mihitsy dia misy karazana fahalalana eo am-pelantanako ka ampiariko mba ahafahana manampiana olona ohatran'izay. Misy zavatra maromaro zany tsy hitako manoratra mikaroka tsy hitako loatra izay hitenenana hoe iza moa zany fa ataokitaoko eo daholo. Zany hoe izay rehetra manome an'ilay hoe mikaroka ny momba ny kolontsaina malagasy. Ny fototra dia ny kolontsaina malagasy daholo. Zavatra rehetrarehetra notononiko teo dia amin'ny kolontsaintsika daholo mihitsy. Na ny zavatra vokariny ao anatin'ny orinasanay dia tena hoe ao foana zany ilay hoe ny kolontsaintsika ny antsika no asandratsika. Raha ny fahalalana Irisy anazy sy ny fianarana rehetra izay efa lalovana Irisy mba tantarao kely aminay hoe inona no ao ambadiky ny tantarany gasy? Raha tantara no resahana za zany tsy manana traika efa loatra momba an'izay dia
tsy mamaly loatra an'izay lafiny anankiray zay satria tsy zay loatra koa ny tena nianarako fa amaly kely fotsiny ahako. Hatreto aloha zany azo heverina hoe mbola tsy tena manana valiteny mahafa-po tena azo ifikirana antsika hoe hiteny hoe Rabe na Rakoto no mahalala momba ny tantaran'ny tsika malagasy. Fa ny atao aloha amin'izany amin'izao dia mihaino, manangona an'izay voalaza rehetrarehetra hoe viatsy tsika, averoa tsika, ohatran'ny nisy avao Afrika kely tsika, avy any amin'ireo nosinosan-tara ireo tsika, mety nisy kely avy any amin'izareo Arabo tany amin'izareo Semita tany dia manangona dia mihaino. Fa ny ahy zany tsy izay loatra no nikitika ny foko fa eo amin'ilay fomba amam-panao mihitsy. Ny tenintsika ohatra ny tenintsika zao rehefa tena dinihana dia mahavariana be satria atao zany ny fifandraisan'ny teny malagasy hoe avaiza ary ity teny malagasy ity dia rehefa mikaroka ireo manam-pahaizana momba an'izany dia samy miteny daholo hoe misy teny maleziana ao, indoneziana ao, misy sanskrita ao, misy hebreo ao, misy arabo ao, misy afrikanina kely ao, dia samy miteny daholo ity noho izy, ity noho izy, ity noho izy. Dia rehefa atambatra izy rehetra rehetra dia ny zavatra tsikaritra, zavatra hita sy manaitra amin'ny maso, manaitra ny saina dia hoe saika mitovitovy amin'ny tenintsika ireo teny rehetrarehetra ireo. Izany hoe raha miteny hoe mitovy amin'ny teny hebreo izy dia ohatran'ny marina, raha miteny hoe mitovy amin'ny teny arabo izy dia ohatran'ny marina, raha miteny hoe mitovy amin'ny teny indoneziana izy dia ohatran'ny marina. Sarotra zany ny teny izy ary zany ny marina, fa ny zavatra hita fotsiny dia ohatran'ny hitovizany daholo, ohatran'ny mitovitovy aminy daholo ilay tenin'ireo. Fa kosa izy dia manana toetra tsy ananan'ny rehetrarehetra ireo. Ohatran'ny karazana teny antitra be izy satria ao aminy zany ny singa peo rehetrarehetra dia misy dikany daholo ary dikany voajanahary. Ohatra zao raha miteny hoe sokafako ny vava, izany hoe miataka ny molotra dia avy any amin'ny tendaka any amin'ny lavaka ny tendaka any mivoaka amin'ny feo misy hevitra fivelarana na fisokafana na zavatra misaraka. Izay zany ny hevitra voajanahary miraikitra amin'ny singa peo hoe dia rehefa dinihana ny teny malagasy bahana an'izay zay dia hita hoe abakabaka, sabaka, saraka, danadana, varavarana. Azonao? Fa raha miteny azy hoe dia ohatran'ny tery, ohatran'ny kenda zany feoko miteny azy ao amin'ny voateriny ao ambavaka ao ao ampovoany eo ilay dia zavatra ohatran'ny hoe zavatra tery, zavatra kely. Izay ny zavatra hevitra voajanahary miraikitra amin'iny iny. Amin'ny teny français hoe mini, petit, dia ohatr'izay ny antsika kely, kritika. Ohatrohatran'izay na miteny raha ara-tsaina ohatran'ny misy ohatran'ny resaka ohatran'ny hoe fahaterena manko dia ohatran'ny hoe kivy, mizingizina, kizitina, krina. Henonao mihitsy le feo hoe rehefa mino izay hoe mba kizitina koa iny olona iny, mba krina mihitsy, mba marikivy endrika zany olona zany dia azy hoe ohatran'ny misy zavatra ohatran'ny hoe manery azy. Dia raha ohatra hita moa zany rehefa manao famelabelaran-kevitra any amin'ny sekoly dia izay no teneniko azafady aloha fa mety misy tohana any an-tokantrano any manao an'izy dia raha hiteny azy ao hoe lataka, zavatra ngiza be zay. Raha hiteny hoe bibity dia tonga zavatra kely balitina kely zay. Tsy any amin'ilay teny ireo fa any amin'ilay asy le ny singa peo rehetrarehetra mandrafitra ny tenintsika dia manana an'izay hevitra voajanahary izay daholo. Ohatran'ny hoe ny M zavatra malefaka, mamy, modaka, malemy, mohaka, ohatrohatran'izay. Dia eo zany fa maninona tsika no mailaka foana hiteny hoe ny teny malagasy dia avy amin'ny teny vahiny. Fa tsy ao mihitsy mba heritreritra zany amina fotoana anankiray hoe ary sao dia avy amintsika ny sasany. Za tsy miteny hoe marina fa mba misy heritreritra fotsiny zany fa ohatran'ny hoe efa apetraka foana hoe tsika tsy mba fototra mihitsy, tsy mba ny loharan'ny mpirana mihitsy fa ohatran'ny hoe nakanen'ny hafa foana dikan'izany hoe tsy manana ny maizy azy. Ohatran'ny tiana apetraka foana zay dia ohatran'ny efa lalipako anatin'ny toe-tsaintsika mihitsy. Dia ninona rehefa mahita valiha dia tsy maintsy hitady hoe taiza nisy an'iny valiha iny, tany amin'ny zala semita iny, tany amin'ny zala zao iny fa tsy mba misy mihitsy hoe angaha moa tsy afaka mihitsy hoe teto amintsika ity. Ary be da be nefa ny karazana fahalalana rehefa tena alalinina eto amintsika dia hita hoe tsika irery no manana azy. Ny skidy ohatra. Rehefa mianatra skidy ka mamaky boky momba ny skidy ianao zany
dia manaitra be hoe ninninona boky ary ireo tena karazana mpanoratra tena nandrato fianarana lasa lavitra be mihitsy fa rehefa miresaka skidy dia hoe avy any amin'ny arabo ny skidy nampidirina teto Madagasikara satria misy voambolana ao anatin'io skidy io hita be mihitsy mazava be fa voambolana arabo. Dia hita hoe sora be. Ohatran'ny sora be zao zavatra hafa indray. Fa raha ny skidy zany resahako dia rehefa mamaky an' zareo ianao zany dia tonga saina hoe reto olona reto zany tsy nanao skidy hatramin'izay naolona azy mihitsy. Satria raha nanao skidy izy nalomano tao anatin'ny tolon'ny skidy izy nafantatra hoe inona aby ny skidy hita maneran-tany dia ambany jely izy hoe inona ny skidy gasy dia tsy tenen'izay mihitsy izy satria ilay skidy gasy tena tsisy ataontsika hoe valopolo isan-jatony a tsisy idiran'ny skidy hita ny ivelany mihitsy fa tena atsika manokana. Efa miresaka ilay skidy ihany ianao, inona ilay atao hoe skidy? Io izy zany ohatran'ny fitaovana anankiray ampiasaintsika hijerena ny ho avy na amolahana amahana olana rehefa misy olana mitranga amin'ny fiainana na hitsaboana izay ny skidy. Ary izy io mahafinaritra be satria le ataontsika hoe le voambolana mandrafitra n'le solon-tsaina amin'izao fotoana izao ataon'ny zalahy raha amin'ny teny vahiny zany hoe langage binaire inona atao hoe skidy. Rehefa nahita n'iny zany le binitsa tamin'izany fotoana zany dia tonga saina izy tena tia no alaiko iny no nalainy dia iny no namoronana ny code binaire voalohany indrindra tamin'izany fotoana zany. Raha tsisy an'izay dia tsy misy ny solosaina io ampiasaintsika amin'izao ankehitriny io. Zany skidy zany amiko erisy dia ao anatin'ny tontolon'ny maizina resaka tantara-be zany, resaka mandeha any amin'ireny toerana masina na manao zavatra tsy fanao zany e. Mino fa misy dikany be ao ambadika ao izay no tiana hihoena. Eo ary zavaiko tsikelikely ary le nanazava zany teo hoe raha amin'ny teny vahiny izy dia hoe langage binaire. Inona moa ny idiran'ny langage binaire sy ny skidy? Rehefa nandinika an'le tontolo manodidina azy zany ny tolo dia nisy zavatra nanaitra anazy. Hitany hoe mandeha tsiroroa daholo. Misy ny ambany dia misy ny ambony. Misy ny mangatsiaka dia misy ny mafana. Misy ny tsara dia misy ny ratsy. Misy ny vavy dia misy ny lahy. Misy ny masoandro dia misy ny volana. Izay nataon'ny zalahy sinoa hoe inona Yang. Dia hoy izy hoe raha fa tena dinihana zany le teny misy mantsy any anaty boky masina be da be moa zany fa ahitana an'ity fampianarana ity hoe tamin'ny voalohany teny dia teny no nahariana an'izao tontolo izao, teny no nahary an'izao tontolo izao etsetera. Dia izy hoe le teny nentin'le naharina indrindra an'izao tontolo izao na namorona an'izao tontolo izao zany le ataon'ny zalahy vahiny hoe langage binaire. Ohatran'ny hoe misy litera anankiroa fototra zany no nandrafetana an'le zavaboary. Dia ny zalahy matematisianina zany nanao anazy hoe ohatra dia ray. Le ohatra nataontsika malagasy voatsikidy anankiroa dia le ray nataontsika malagasy voatsikidy ray. Ohatra ty zany. Ohatran'ny ohatra io. Ao dia teo ry zalahy nandinika raha aminany amin'ireo litera anankiroa fototra ireo dia ny valiteny mpanontaniana mety ho azoko zany dia hoe enina tsia. Ohatran'ny hoe maka vola dia atsipiko ohatran'izao dia raha ohatra ka ny atao amin'ny ilany ato no mipetraka dia enina atao amin'ny ilany ato no mipetraka dia tsia. Dia izy ohatran'ny tsy ampy kely fandaona atao sarotrarotra kokoa. Dia nafangaro n'le litera anankiroa ireo nanao fanambarana izy zany dia lasa nahazo anankiefatra. Ny lahy ampiarahana amin'ny lahy, ny lahy ampiarahana amin'ny vavy, roa izay, dia ny vavy ampiarahana amin'ny vavy, ny vavy ampiarahana amin'ny lahy. Dia hitany teo hoe raha fa dinihako ilay tontolo manodidina anahy dia izay natao hoe afo rivotra rano tany. Izay ny zavatra mandeha tsiefatsefatra rehetrarehetra. Dia rehefa mamaly fanontaniana izy zany dia lasa nahazo hoe eny fa hafahafa, tsia dia tsia fa ohatran'ny tsara ihany. Na eny tanteraka na tsy tanteraka. Izay. Dia ohatran'ny tsy afa-po ihany izy noho ny nampiasa an'io dia nafangarony indray reto dia nahazo anankivalo izy. Rehefa ohatra manao code binaire dia mazava be izay hoe roa dia lasa efatra dia lasa valo. Dia noho ny avy eo ny valo no nafangarony ihany dia lasa enina ambin'ny folo. Dia ireo ataontsika hoe langage binaire enina ambin'ny folo ireo no ataon'ny gasy hoe skidy.
zay raha no momba n'le resaka hoe inona ny idirany langage binaire sy ny skit. Dia aiza ho aiza amin'izay ary zany le ahafantarana ny hoavy. De satria zany le mazava be manaitra be zany hoe le soratra nentin'le nahary nanoratana n'izao tontolo zao eo ambanin'ny masony io dia mazava ho azy fa rehefa te hamantatra n'le zavaboary izy dia io soratra eo fotsiny vakiny. Dia nianatra namaky an'io amin'izay izy hoe ahoana ny ampiasaina an'ity ahafantarana ny tsiambaratelon'ity tontolo manodidina anaty iny, tsiambaratelon'ny hoavy sy ny lasa sy ny ankehitriny. Dia hitany, dia nampiariny amin'izay sy nampiasainy ary dia misy vokany tena mahafinaritra be satria ny skid zany dia karazana fitaovana entina mamantatra zavatra tena tsy hita mihitsy amin'ny fomba hafa. Ohatra hoe raha mampiasa fanandrona ianao ohatra, misy zavatra be dia be hitanao fa misy zavatra tsy hitan'ny fanandrona fa tsy maintsy mandalo amin'ny skid vao mahita azy. Ahoana indray izay fanandrona izay? Ny fanandrona zany dia io ilay ataon'ny vazaha hoe haikitany, fahalalana momba ny kintana fa tsy ilay kintana le hevitra miafina ao ambadika. Hoe teraka ianao dia ahoana ny fipetraky ny masoandro sy ny volana sy ny andian-kintana teny an-danitra teny dia iny no mamaritra ny fiainanao rehefa avy eo hoe ito olona ito ohatran'izao ny toetrany, malemy ny tongony, arary izy amina fotoana vanim-potoana ohatran'izao, eto izy hanambady, eto izy Dia hita daholo ve izay amin'ny alalan'izay fanandrona izay? Tena ny tena Fa mazava ho azy mila mianatra an'ilay izy zany aloha ianao izay vao mahay azy. Mianatra. Raha eto Madagasikara ve maro no mino an'io? Be da be mino an'io. Be da be satria ianao zany tsy misy fotoana ianao zany mandalo zavatra manahirana ary tsy voazavan'ny siansa. Tsy voazavan'ny saina maneritreritra hoe inona ary zao zavatra mitranga zao. Miezaka ihany ianao zany mamoaka ny herinao manontolo, mampiasa ny fahaizanao, ianao nianatra tarina anao zao tsy mivaly olana. Tsy mivavaka ianao, nakary ianao. Eo amin'izay ianao zany mieritreritra hoe andeha hanatona mpanandro. Sao dia misy zavatra tsy hitako. Iny tokoa fa nanatona mpanandro dia rehefa manatona an'ilay mpanandro dia matetika ianao tsy manatona mpanandro ohatr'izao zany fa misy zavatra misy hery manosika anao andeha ho any. Dia tsy herin'ny kisendrasendra fa ohatrany hoe lahatry ny fiainana mihitsy io. Ianao tsy tonga any amina mpanandro ohatr'izao zany fotsiny. Rehefa tena mamaky amin'izay izy dia eo amin'izay hita ilay fototry ilay olana hoe nisy tateto iny nanomboka io zavatra ity, eto eo marina. Dia izao aby no fitrangany dia izao eto io mifarana. Na hoe mbola misy 3 taona eo vao hifarana fa izao no karazana ataontsika hoe anta kely ataontsika amin'ilay nahary na ataontsika amin'ilay voary mba tonga an'ilay 3 taona mbola ho mafimafy mba ho maivamaivana kokoa. Azo lazaina hoe mpanandro ary ve zany zao ery? Anisan'ny zay aloha anisan'ny zavatra tena nianarako, tena haiko zay. Ary io hoe science exacte? Izy anie zany no tena maro na zitokisana tsara mihitsy fa aza adino fa tsy ny fanandrona rery no anatin'ny fiainana. Tsy ny herin'ny kintana sy ny lanitra rery no ataontsika hoe fototra iorenan'ny fiainantsika. Satria misy zavatra be da be ohatrany hoe andrasonge na resaka fanandrona fotsiny ary nresahana. Misy zany ny fanandrona ataontsika hoe ho an'ny sarambabelon'olona. Zany hoe rehefa hijerin'ny olona ianao izay miaina amin'ny fiainana ataontsika hoe mahazatra, ny fomba fiainana mahazatra, ny fampiasan-kery mahazatra, dia io karazana fanandrona io no ampiasaina. Dia fantatrao hoe ohatr'izao ity olona ity, ohatr'izao. Fa rehefa ny olona anankiray no manana fomba fiainana miavaka, zany hoe tsy ny sainy sy ny vatany fotsiny sisa no mibaiko ny fiainana fa lasa manakatra an'ilay ara-panahy izy. Eo dia fa tsy ahitana intsony ny karazana fanandrona nampiasaina teo iny. Maminany ianao dia tsy hita ilay fampinaniana ataonao diso. Mamantatra ny toetran'ilay olona ianao dia tsy mandeha intsony ilay fanandrona ampiasaina io dia tsy maintsy ianao mampiasa karazana fanandrona hafa. Ny tiako tenenina hoe ary misy maro moa zany reo ataontsika hoe olon-kendry indiana le tena fa lasa lavitra be ireny amin'ny ara-panahy dia ny zavatra nataon'zareo voalohany satria hoe rehefa manana fiainana ara-panahy avolenta dia ohatrany tsy dia voafehan'ny vintana sy ny kintana sy ny lanitra zany. Dia ny zavatra nataon'zareo voaloha dia hanapirofo hoe zay tsy tratran'izany intsony.
izy rehetra Sri Aurobindo, Maharishi, Yogananda, izy rehetrarehetra fa tovy daholo ny feteniny rehefa atao aoriana ohatrany tsy azo iarana ihany le fanandroana ary tena manana toerana tena ngeza be kanefa misy koa ny fotoana hoe misy hery ao anatinao ahafahanao miataka kely amin'le zavatra mibaiko ny lanitra sy ny tany eny rehefa tena ao iny mifamafao eo zany le izy mifangarongaro eo izy miaraka ve ny fivavahana sy ny fanandrona fa si raha fomba fijeriko azy tena raha vao miresaka an'izany ianao amin'ny olona mpivavaka tsy aleo tsy cité religion dia misy olona tena radical mihitsy hoe mpanompo sampinareo tsy mety io zavatra ataonareo io tsy izy io nanomboka oviany zany no ataoko amin'ny teny vazaha le izy diabolise ohatran'izany ny io fanandrona na ny fomba gasy io dia ahoana ny fomba iainanareo an'izany amin'ny isan'andro io moa zany napetraka mihitsy tena natao tena ohatrany hoe sasana mihitsy ny lohan'ny olona eritreritra an'izay hoe raha ny voalazan'ny baiboly ny soratra masina dia tsy azo atao zany etsetratsetra dia ao maro zany ny mpinitra ty aoriana mieritreritra fa ratsy tokoa zany fanandrona zany ary tsy mifanaraka amin'ny fivavahana zany mifanipaka mihitsy ary azo atao hoe asan'ny maizina mihitsy fa rehefa mandinika tantara mamaky baiboly mamaky boky masina hafa dia eo zany ianao mahita hoe na ny tantaran'ny Kristy fotsiny ary mpanandro ange no nijery kitana tery amin'ny lanitra tery nge nahafantarana hoe teraka le zanak'Andriamanitra tsy ka raha ratsy moa zany le fanandrona dia inona moa zany no hitanao amin'ny zavatra ratsy fa niasa tamin'izany fotoana zany izy niasa be mihitsy ary raha ny ohatrany hoe ny fivavahana katolika no jerevana ohatra dia ny fety rehetrarehetra dia saika miraikitra amin'ny fanandrona daholo zay foana moa zany ny tantaran'ny fivavahana sy ny finoana tamintsika morona fiaramanidina voalohany indrindra dia tsy ao anaty zany anaty baiboly fa ny vorona ihany no mena helatra tena fotana be mihitsy zany dia ny foronona ny fiaramanidina dia ny anjera ny fiaramanidina nitehaka daholo ny tao Vatican hoe io fa ny fahaizan'Andriamanitra ny anjera maty mba nataovy ihany zao mitaingina fiaramanidina daholo hatramin'ny papa fa io zany raha fa tsy ao le fanazavana sy le ataontsika hoe eken'ny siansa na amarin'ny siansa le taranja anankiray dia mbola eo foana zany zay hoe ratsy io tsy mety io zao io ohatran'ny zay ny momba ny fanandrona zay ny momba ny skidy zay momba ny roakandro moa zany no tena mampalahelo indrindra eo zany no tena raha zany resahanao dia eo no hitako hoe tena mampalahelo indrindra lasa lavitra be tsika malagasy amin'ny fahalalantsika momba ny zavamaniry ny vahiny zany rehefa miresaka zavamaniry dia ao anatin'ny sainy dia hoe zavamaniry manasitrana ny ara-batana zay fa ny gasy tsy nanana an'izay fomba fijery zay mihitsy fa atao anatin'ny sainy foana hoe raha ohatra zao maka hoe mandrava sarotra dia zay mandrava sarotra zay mety amin'ny zavatra mikasika ny ara-batana fa mety ihany koa zay ny zavatra mikasika ny ara-pitiavana mety ihany koa zay zavatra sarotra mikasika ny saina dia mety ihany koa zay ny zavatra sarotra mety makasika ny ara-panahy ahoana ny tenenanao an'izay zay mihitsy no hitany zay no zavatra ny ainany zay no hitany hoe mandrava sarotra tsy ny vatana fotsiny fa ny saina ny fo ny fanahy afaka sitranona amin'izay daholo rehefa sendrasendra an'izay dia ny zavamaniry rehetrarehetra manana an'izay dia ny anazy zany ny anarany moa zany tonga dia milaza ny asany rehefa miteny izy hoe tsy voanandry fito teny izy hoe fahavalo gaga tsy tolam-pahavalo tsy resy-pahavalo tsy vaky-pahavalo mahavalia mahafotera mahavalia valo elatra anarana zavamaniry daholo dia eo amin'le mahita n'le anarana zavamaniry moa zany mahita hoe tena lasa lavitra be ry zareo satria ny anazy tsy le vatana no tena ny masony fa ny anazy le fanano olona
tsy nijanona teo fotsiny izy de lasa ny anaran'ny zava-maniriny a mikarakara n'le fanano olona fa tsy le vatana fotsiny. De eo mihitsy ny tany hoe lasa lavitra be ohatrizay izy de rehefa tonga zany ny fivavahana taty aoriana de hoe satria ny siansa mbola tsy maraka an'izay de devoly io devoly io devoly io devoly io. Rehefa tonga any ariana eo zany le mampalemy tikiresahana am'izay. Rehefa tonga any ariana any zany misy vazaha be mahay be avy any tsy haiko Princeton na Harvard Argentina na Cambridge tonga eto de hiteny hoe tena zao momba nanao fikarohana zay momba ny zava-manirinareo de hita fa zao mihitsy manasitrana ny saina ny anina de eo am'izay tsika vazaha be marina zany tena zany tokoa rehefa haineny zany fa rehefa le mpiaro an'le kolontsaintsika reo zay ao hitanao amin'ny petite vitesse sy ny tariny zay miaro amin'ny fony manontolo mihitsy ny arenatsika ny rokandrotsika de reo devoly tsy hanona mihitsy ireo hiandrotsika any ariana any tsy maintsy vazaha be na papa anankiray na olona anankiray hafa no hiteny zay tsika vao anaiky. Anefa n'izany atao hoe Rakoto Ratsimamanga zany de tena rehefa tonga izy tany Paris nisy dokotera kalaza lahy zay nendrina azy tao à Paris nitondra pisikiny anankiroa izy niaraka taminy. De gaga le vazaha hoe fa manino le olona io nentanao aty de hozy izy hoe satria ireo ny loharan'ny mpihirana le zavatra haiko ary tsy tiako ho fantatrao. Fa tsika na de tsika zany ohatrany hoe mampalelo kely zany tsika tena ohatrany hoe nibotona mihitsy hoe rehefa anareo de ratsy ary tsy avoaka mihitsy zay ary zay zany le nafinaritra tamin'ny fianana tamin'ny Norbert Andriamahandro hoe teo am'izay nafantatra hoe na ny anarana fotsiny hoe fa maninona ny hoe Rabedoro Rakotomanga Razafintsalama inona ny dikan'le raha de efa eo gaga hoe tsy maneritseritra an'izany mihitsy inona marina moa zany ny dikan'io. De be da be eo asa manana fomba fijery le mpikaroka fa eo zany nao mba liana hoe mba hafa kely ihany zany satria ny antsika ny anarana tena mbola tao anatin'ny fotsika zany le zavatra voalaza ao anatin'ny Torah hoe rehefa nanome anarana ireo zavaboary sy ny zavatra misy ao anatin'ny ny voara manontolo le Andriamanitra de le anarana tena anarany marina nomeny azy de ohatr'izay mihitsy tsika rehefa manome anarana zavatra tena le asan'le zavatra tena ny herin'le zavatra no avoakan'le anarana rehefa miteny hoe mandrava sarotra de tena zay mihitsy no asan'io zava-maniry anankiray io. Rehefa miteny hoe tsy voanandro fito de tena zay mihitsy mafy any tsisy ivom-pikarohana ankehitriny mahavita manome porofo hoe fa maninona moa ty zava-maniry iray tony no lazaina fa hoe tsy voanandro fito zany hoe tsy miantra aminy herin'ireo kintana planeta anankifito ao amin'ny le lanitra fa ohatran'ireny rano mandalo ambonina volona gisa reny de tsy mahavoa azy. Misy kolotsaina hafa ve maneran-tany manao étude an'ireo zavatra ireo koa ireo zava-maniry manana karazana rokandro sa hoe taty amintsika ihany? Da be mihitsy saika mahay daholy mahay be ny zala indiana zala sinoa zareo ataontsika hoe chaman zareo arabo zareo tandrefana moa zany de tena nandeha lavitra be koa fa ny tiako tenenina hoe rehefa nandeha le fikarohana de le ara-batana mahakasika ny vatana foana zao zany eo ito zao tantara zavatra kely am'izao fotoana zao zany misy orinasa lehibe tsy hotoloniko satria tsy ambaratelon'zareo zany tonga eto Madagasikara eto de rehefa maka le herin'le zava-maniry ireo izy anaovana ranomanitra anaovana zavatra hafa de atao amin'ny androny tsy maintsy ohatr'izao ny volana vao azo alaina rehefa ohatr'izao ny vintana vao azo alaina fa ny kely ohatran'iny rehefa amidin'zareo fa aveo tena lafo be mihitsy fa rehefa tsika manao zany de devoly ary tsy atsika koa ny andresy lahatr'olona hoe ty zava-maniry rokandro ray ty nalaina tamina fotoana tena hafa kely mihitsy zay isaky ny 30 taona vao hita ty izy ty. Raha ara-tantara ve misy fotoana anankiray hoe nanomboka teto ny tena naratsiana izay fomba gasy zay? Tamin'ny idiran'ny vahiny teto ny fotsy hoditra teto ny tandrefana. Zany hoe tamin'ny colonisation zany? Teo eo.
eo satria zany rehefa tena hita ny dralahy le fizotra n'le raharaham-panjakana dia nanambahana toerana be tao ny skidy, ny inona izy ity, ny sampy, ny rokandro, ny fanorona. Ny fanorona no nydakany voalohany indrindra satria ny tena mbahana tena toerana tena ngeza be tamin'ny fitondrana teto voatany teto. le kilalao Le tsy lalao iny fa zavatra soratr'Andriamanitra ny anarany iny mila resantsika kely mihitsy izy avy eo. dia iny ny dakany voalohany dia avy eo dia nydakany ny fanandrona dia nydakany ny skidy dia ny rokandro moa zany tena nataony maivoka mihitsy. Rava zany le andro lehibe tena mitazona le firenena anankiray tena nikatsanany daholo dia naritsika ary mora be ny nanaritsika azy satria zareo nitona zavatra vaovao tsy fantatritsika nahavarianantsika, fomba fiasa vaovao, ahoana ny fikarakarana lamba, ny vola, ny basy, manoratra dia variana roboka ataotsika dia tena tsy ohatrany hoe nariritsika daholo tsy ilaina ntsony reto fa jereo fa reo mandroso be izy, manana sambongeza be izy, manamboatra roplanina izy zao any zany no lalana dia naritsika ny atsika tena tsy nisalasala mihitsy ka hoe tena ny fivavahana koa moa zany nahazo vahana be dia fa tonga dia hoe misy malagasy dia mahavita amin'ny teny hoe alohan'ny idiran'ny fivavahana teto dia tao anatin'ny aiziny tsika. Raha zany anontaniana hoe zay zavatra mifanipaka amin'izay ny anahy no hitako tena nomboka nampidirina teto ny fivavahana dia miditra tao anatin'ny aiziny tsika. Tsy hoe ratsy ny fivavahana, tsara ny fivavahana. Fa le ako ny tany amintsika malagasy ratsy be mihitsy. Ratsy be satria zao ao anatin'ny fivavahana indrindrandrindra zany ny fivavahana kristianina dia misy filazana hoe ninona ratsy nataonao, na namono olona ianao, na nanainao ankely ny zanak'olona, na nanolaka zanak'olona ianao, na nangalatra vola tena tsy hita pesipesienina intsony ianao ka manaiky ianao hanirahan'i Jesosy, afaka daholo zany rehetrarehetra zany. Zay ny fototro ny fonotsika sy ny natonga antsika hoe natainy mivadika tsisy maka nefa dia hoe ninona ratsy ataonao tsy maintsy mivadika mivaly aminao iny indray andro any ary ny soa rehetra nataonao dia tsy maintsy hivaly aminao. Dia zay zany natonga antsika tsy nangalatra, zay natonga antsika tena voatazona tena ohatrany hoe zay ny atsika ny karazana ohatrany hoe ary fenitra tena tsy hanaovantsika ratsy mihitsy noho ny fahalalana fa zay no lalàna fototra ny feno vary manontolo. Ka rehefa tonga ny fivavahana ny teny hoe aty zany rehefa manaiky ny rahan'i Jesosy ianao afaka ny fotanana ataonao. Lasy zao izy ka afaka mamono olona amin'izay. Zavatra ninona nataonao dia rehefa tonga zany ny fotoana anankiray ka tena iny tokoa fa tena manaiky ianao tena ahoana moa ianao tsy anaiky ny fonao manontolo ka efa ho faty ianaoko. Tsy maintsy tonga zany fotoana hoe anaiky amin'izay tena hibabaka tena eo tena hibebaka tena manaiky fa tena ianao tena Jesosy zao. Tsy maintsy anaiky amin'ny fonao manontolo ianaoko matoko andeha ho faty andeha hiaraka amin'le betandroko ery zany. Dia izay fotoana izay zany afaka hempitrako. Afaka hempotra tsara mihitsy hoe tsy mamaiky zany zao fa ataony atao aloha. Ary ataony atao satria lazaina fa ianao olona tsy tonga lafatra. Le tamin'ny naharian'Andriamanitra ianao dia tsy tonga lafatra fa misy kilema. Tsy tokony mahagaga zany raha manao ratsy ianao. Eo anilany eo misy an'ilay devoly betandroka be iny. Iny koa ilay miteny ataovy zao. Tsy mahagaga koa zany raha manao ny ratsy ianao. Zay inona moa zany? Ianao manana kilema tsy tonga lafatra, misy olona tena sarotra be manohatra azy fa mahay miresaka loatra. Ianao koa raha sanatria manao ratsy dia efa afaka rehefa tena mibebaka amin'ny fonao manontolo. Vita amin'ny baolina vita isika. Vita. Tsisy tsony misy tadidiko tsara mihitsy nisy pastera zay tamina fandevenana. Viravirain'le misy tsika tsy meno mitody sy ny anona zany intsony izy. Tena hoe tena le tena lalàna fototra le tena lefa le Krista mihitsy no miresaka an'le izy hoe tena ny zavatra ny jinjainao. Inona ny nafafinao tsy maintsy jinjainao. Tsy afaka amin'izay mihitsy, tsy afaka. Raha mbola olona nandinika momba ny ara-panahy dia tsisy afaka
anilika an'izay lalàna zay na iodina vy na havanana de zay mihitsy nefa no mpitehan'le fivavahana de zao nefa rano moa zany de zao nefa rano de eo no tena mpe tsy le fivavahana loatra satria le fivavahana nge tsara be mifankatiavina manaova an'so manaova an'zao ka le olona rehefa teneninao izy ninninona raha sy etoany de afaka foana izy rehefa tena mifony manontolo izy mibebaka vita ary izy io hoe misy fivavahana hoe tokony ho izy za aloha tsy mino an'izany satria rehefa tena miaraka amin'ny olona tena mivavaka de hita mihitsy hoe afaka tanteraka zay rindrina napetrakantsika zay hoe ty rakody ty rabe ty silamo ty kristianina ty bodista ty tsipino afaka zay ny zavatra afaka voalohany indrindra satria rehefa tena ao le fitiavana tena tsy mijery an'izay mihitsy zao mantsy le finoana zany tsy ao le fitiavana de rehefa mifanena amin'olona de tony ny zanako zao tontolo zao vao miala any ianao zany de efa mametraka ny tenanao hafa mihitsy ary le olona tsy mitovy fomba fisainana aminao de olona ambany olona efa zanaky ny devoly de na le fomba firesaka ho aminy sy nyeritreritrao sy le fanambinina tena ary de fa hoe tena tsisy iresaka am'le olona io olona efa very io za le efa voadio zany hoe vao miala any de raha za zao nresanao zany de efa kivy hoe zany ve no izy aleoko tsy misy aleoko mitony masikita miaraka amin'ny betandroka rira zany na toy fivavahana ianao ma tsy mahita an'le rehefa le mandeha any ivelany ianao de ohatra hoe makany Dubai ianao de moa zany slamba matanjaka be ry zalahy ary ngamba ry zalahy manan-karena indrindra eran-tany makany Chine ianao de ry zareo indray boudiste tibetain manan-karena be koa ry zareo makary Afrika ianao de very moa zany le culture any Afrika satria lasa katolika ohatra na protestant na zavatra européanina moa zany fivavahana mipetraka ao fa le zavatra nisy taty an'le firenena afrikanina nanomboka manjavonjavona sy aratsiana foana de eo mampitonga sainana hoe tsy politika ary ve moa zany tena bazen'io fa tokony manokatra ny saina ihany tsika tsy miheno ny feon-dakilosi re tokana fa hoe ary sao de mba tsy zay marina zay ka io nge masiky ty teneniko ty ny fivavahana amin'ny endrika fantatritsika io efa vita efa tsy aritra tsony ny zanakitsika tsy voafeo ohatratsika tsony ampitahorina hoe raha zao de zao tsy azon'izany ro ankizy reo efa laso ireo tsy zany resaka fivavahana zany zany efa zavatra efa vita zany tsy ny tontolo avy eo tontolo hafa be mihitsy de raha za zany tsy de tiako loatra miresaka le satria zavatra efa inona moa zavatra tsy mandinika fotsiny de efa mahita hoe jeren'le ankizy miresaka sy efa hitanao hoe miosy zany rivotra zany tsy antsony tsy andao verenantsika le resaka gasy sarovoana kely tsika fa tsy olana satria ny tanjonay amin'ny aotra zany tena manokatra ny saina tsy micrée polémique akory sanatria fa hoe manana ny paradigme foana ny olombelona hoe le paradigme zany le boribory inonao ianao mieritreritra hoe zay ny fiainana fa rehefa mianatra zavatra vaovao ianao za tsy miteny hoe marina ho an'le olona ianaranao fa tokony mandinika ianao hoe ary sao de misy zavatra marina ihany zany tantarain'iny olona iny zay ny fomba fijeriko ny ana de enona foana ny tenen'ny olona rehetra satria misy zavatra azy raisina foana any na enina tsy de ahafahanao mivoatra amin'ny tenanao manokana be lehibe moa tenen'ny erisy teo misy hoe raokandro efa nazavainao teo moa zany hoe le zava-mananaina manana dikany reny nisy resaka vintana koa ny tenen'ny erisy teo amiko zany atao hoe vintana de hoe destin moa am'teny frantsay hoe efa voasoratra voalokatra amin'ny farany hoe reto ny zavatra hitranganao amin'ny fiainana mba hazavao kely hoe inona marina zany vintana zany eo mahafinaritra be izy resaka zay misy zavatra maro misy zavatra lalina be da be eo zany raha ohatra ka raisina amin'ny fiainan'olona anankiray zany tsotsoriko mba tsy sarotra ho an'izay mbola tsy mahafantatra an'le taranja ny fiainan'ny olona zany raha ny araky ny fijerinay mpanandro de misy ny zavatra efa voasoratra tena amin'ny atsipiriany rehefa tena may manandro ianao zany de hatramin'ny ora fantatra hoe zao am'izao ora zao ny hitranga de zao ao iny zany iainana tena be da be ny zavatra mitranga momba an'iny zany hita misy koa nefany ao anatin'ny fiainan'olona anankiray ihany misy ny zavatra soratany zany hoe izy misy nomen'le naharina le fiainana fahalalahana
anoratra inona ny tia nosoratana amin'ny fiainany. Mifangaro eo zany reo zavatra anankiroa reo miaraka ao reo. De ianao no mijery misy ny sasany le zavatra voasoratra be da be de kely zany le fotoana ahafahana manoratra an'izay tiana. Ny sasany le zavatra voasoratra kelikely ihany fa le zavatra hosoratana ny be da be samy manana ny azy zany ny tsirairay. Zay aloha zavatra anankiray. Amin'le hoe ratsy vintana tsara vintana, ny tena marina tsisy hoe ratsy vintana na tsara vintana zany. Satria le zavatra nosoratan'le Nahary hita amin'le fipetraky ny kintana, iny zavatra le voasoratra iny nisy antony nanoratana iny. Itsika zany ohatrany hoe hitany fenitra ohatrany hoe za zany zao mpanoratra de misy tantara soratako. Hoe zao le tantara ho soratako de ao anatin'io tantara soratako io efa misy hoe teraka tato de ny rainy zao de zao le firenena de efa misy tantara zany. Le tantara mahafinaritra be le voasoratra iny misy antony hoe iny no le karazana tantara nosoratana ho an'iny fanahy anankiray iny. Satria misy lesona misy fitombona ara-panahy ho azony. Misy zany karazana tantara manahirana be ny fijerintsika azy fa ny vokany aty amin'ny farany aty tsara be. Misy tantara mahafinaritra be ny fomba fijerintsika azy nefa ny vokatra aty amin'ny farany aty manahirana tsy de tsara. Ohatra, misy zao olona narary izy anatin'iny fiainana iny, narary izy nandritra ny 10 taona. Rehefa narary tao izy de tena voatery izy nandiny tena, nandinika momba ny fiainana, farany izy natsabo ny tenany. De noho nivoaka tao izy lasa olona manam-panahy mahafinaritra be mihitsy. Zany hoe le aretina zay eritreretika fa ratsy vintana ho fisitsika, nitona zavatra faran'izay soa anazy. Misy indray olona nahazo loto tonga de lasa milda be. Amin'ny fomba fijerintsika olombelona zay tsara. Rehefa nahazo an'iny izy de nariny ny vady aman-janany, lasa izy nifoka rongony araky ny tanàna, tsy mamy toa ka latsaka ery ananiny ery, tsisy magnolo azy intsony fa lasa tena lasa fakon'olona azafady amin'le fomba fitenenana. Le zavatra tsara voasoratra teto rehefa tena dinihana tena nandatsaka anazy anatin'ny aizana sy ny faharatsiana tanteraka mihitsy. Ka eo zany manana sarotra be le miteny hoe tsara vintana ratsy vintana. Satria ny tena marina tsisy tsara tsisy ratsy fa zay le zavatra voasoratra sy le ataontsika hoe tantara voasoratra iainana de le zavatra sotomina amin'iny tantara iny ny tena zava-dehibe. Azonao? De ahoana zany ny momba n'ireny mpangataka eraky Madagasikara reny? Azo lazaina ve reny hoe tsara vintana sa ratsy vintana? Reny zao le fomba fijerintsika azy zao le hoe ratsy. Donc itsika ka azavaina kely momba an'ireny. Za zany zao niaina ohatra. Rehefa niaina de nanam-bola be de nitsakitsako daholo zao tontolo zao. Dikaiko daholo ny lalàna, na ny vady aman-janaka ataoko mihina amin'ny fatiny daholo. Tena nieritreritra ny tenako Andriamanitra mihitsy mandra-pahafatiko tena naniratsira na Andriamanitra ary nompaiko. Teraka amin'izay koa za zany tsy mahalala an'izany hoe fanajan'olona, fitiavana, finoana, tsisy ninaiko zany. Tany anatin'iny zany zavatra haiko de nilanja ny vola, nilanja ny hery, ny zavatra ataontsika hoe fiainana ara-batana. Mitranga le fanata hianatra zavatra hafa izy. Ohatrany ahoana ary zany ity olona zany. De lasa anoratana tantara sarotra izy. Miditra izy lasa mpangataka kely. Eo zany ny fanahy vao malala hoe ahoana moa zany mangataka le. Ahoana zany hoe omen'olona zavatra zany. Donc antsika aka ohatra ray tonga de azo ny fenitra tsara ny zavatra tiako tenenina. Misy hirany Johnny Hallyday zay tena hoe l'envie. L'envie d'avoir envie zay izy amin'ny teny frantsay. Rehefa ny olona anankiray ny manana ny zavatra rehetra zay tiany, sy angatahany de azony daholo. De manana izy filana mba mieritreritra hoe ohatrany ahoana kay zany tsy manana. Za zany mba te hanana an'izany hoe tsy manana.
tiako fantatra ny zavatra tsapan'ny olona am'zany hoe tsy manana ohatrany amin'ny alatin zany le princesy le manan-karena be de maniry izy mba hita tantara amin'ny miboda fiainan'olona hoe ahoana zany tena mikafiry zany hoe tena tobila kritika de faly izy rehefa iny izy fa miaraka anatin'le tobila kadroka kely tena vaky ny pneu zao faly ery izy tena mahita fafinaretana be mihitsy izy mialan'zany hoe isan'andro tonga de Lamborghini any na hélicoptère tsisy tsirony tsony aminy reny fa manana izy mba hoe tena ahoana zany tena hoe indray isan'andro mihinan-kanina le fanahy io resahako io le fahafan'in'le fanahy mantsy ny resahako eto hoe ahoana moa le mpangataka iny ho an'ny fomba fijeritsika iny zavatra fijaliana be misy ny hitantsika eo fa tsy ho an'le fanahy mipetraka ao anatiny ao satria le fanahy ny tena marina miandra tiany anarana daholy na ny ratsy na ny tsara ny fijaliana raha mijery eo misy an'izay anaty anina izy amin'ny teny français tozala contre dame mivory eo nyle fanahy rehetrarehetra zany dia miresaka fijaliana de tonga le fanahy anankiray mbola tanora inona ankay zany fijaliana anganao tsy mahay de mivalia eo zany le anankitely andao tsikidina kely any tany de za anao an'le reninao de izy ny rainao de izy le ravavinao de andao tsika de iaina kely tantara anankiray tsika afantaranao iny zany de midina zareo de miaina any izy am'le zavatra iainany eto manahirana be sarotra fa rehefa tafaverina am'le toerana izy aika zay natao hoe fijaliana ho an'le fanahy io za tsy mitenenle ho an'le fanahy io jereo tsara rehefa alefako lavidavitra kokoa le saina de eo fenitra mainty hoe marina ve zany tsy tany anatin'ny zavatra tena sarotra indrina tamin'ny fiainany fenitra ve fenitra no lasa nafinaritra hoe lasa ny tombo kokoa lasa olona nafinaritra kokoa lasa olona matitra kokoa ie satria rehefa misy seza de mianatra zavatra be deabe de miarina foana trany aloha zany zay de zay misy pretra katolika zay tena variana tena za zany tena tiako be mihitsy zay vavaky le ranga zay tena tsy nangataka zavatra tsara izy ianao zany rehefa mangataka de tsy hoe ataovy bory mitongotro ataovy marary ataovy zao fa ianao zany tsy misy angataka foana ny soa aingany andriamanitra mba salama sao matsara aingany zao fa ny adalany rehefa mivavaka tena ampifantaro anazy amin'ny fijaliana zany izy mba hahafahako manao ny soa ampifantaro anazy any tsy fisian'ny vola zany mba hahafahako manampy ny hafa eo anao zany tonga saina hoe tena le saina mihitsy zany ny tena tsy mamantatra an'le fiainana hoe tsy misy loatra le raha tsy saraky le fanavahantsika azy satria ahazahoana fitombona sy fivelarana daholo le zavatra roa reo fa na de zany aza hitako sahirana ihany tsika gasy satria tsika nge zany anisan'ny kitany am'izao nefa misy firenena hafa tena miroborobo be ekeko zay ehoana zany le resaka vintana am'izay vitantsika mihitsy hoe zany anisan'le olona nahazo efa niaina tsara zany tsika taloha de zao zao tsika mandala an'le fotoana sarotra ve sa inona marina ataoko afaka valiana amin'ny fomba maro zay satria misy endrony maro be ny voalohany tsika zany ohatrany hoe raha raisina sary de ohatrany hoe tsika mirahalahy zany eo ambony sambo rakotra volamena fa tsika mirahalahy mitomany andriamanitra tena manitra mihitsy zay de ambovonjy eo le volamena sy vatsoratra rehetra anatin'le sambo tsy hitatsika fa atsipitsika amin'ny anina eo ambony rano zay zany aloha ny fomba fiainantsika zao raha dinihana mihoatra Madagasikara misy ka dia ny vahiny zay mipetraka eto no misitraka mahita hoe aloha alaiko reto vola reto izy mitsamy mety tsy taitrako aloha alaiko mivady soa aloha ry zalahy mbola variana be fa zalahy mbola mahanitra hono izy tsy manana izy fa tena farahidiny mihitsy izy eo zany de fa hitako hoe tena raha amiko efa manompo an'Andriamanitra mihitsy tsika no teny hoe tsika mahanitra ny tena marina de tena tsy manao zay tokony atao tsika de tokony dinihana zany hoe inona mahatonga antsika tsy manao zay tokony atao tsotra tsy lavitra le izy fa hita be mihitsy hoe ito no fototry le olana kao zay zany aloha ray amin'ny maha olona zay moa zany tamin'izany mianatra zany de mandeha hitanao
Maro zany ny ivom-pikaroana na ivom-pahalalana idirana mba hahafahana mifanerasera amin'ireo ataontsika hoe olon-kendry manana saika mifeny tantaran'ny tany. Satria nieritreritra tamin'izany fotoana izany hoe rehefa mifandray amin'ireo olona ireo dia mba afaka hanova ny tantaran'i Madagasikara. Kanefa tsika tsy handroso mihitsy raha tsy tsika vahoaka no manapaka miara-manapaka hoe indao tsika handroso. Satria ny tena marina eto angidy tsisy lalàna intsony mifeny fitondran-tenantsika. Rehefa any an-dafy tsika anisan'ny olona tena mahafinaritra mahay mivelatra satria misy lalàna. Endry be tsika. Tsy misy mihitsy hoe eny amin'ny autoroute ihany fenitra dia mamoaka vin satria mahafantatra tsika fa raha manao an'izay tonga dia ary anaty lavaka ary. Zay. Fa eto tsisy intsony izay. Mahazo atao daholo izay tiana atao rehetrarehetra, ny mainty ary afaka atao fotsy. Ary misy moa ilay averiko tamin'ilay teneniko teo indray hoe fa nanao ny ratsy ary mbola lavitra ihany dia tena manao gamboraraka tsika izany. Satria tsisy lalàna mifehantsika intsony. Raha vao tsy averina io, ataony gasy hoe intsiny. Ny rariny sy nitsiny. Le rariny mantsy mbola amin'ilay atsika ihany satria le rariny efa misy ao le fo le manala an'le manaiky hoe nanao tsy nety ianao dia mbola ekeko. Fa nitsiny tsy manaiky an'izay mihitsy. Dia raha vao tsy averina zany mahitsy fitondran-tena io tsy handeha n'aiza mihitsy tsika. N'aiza. Fa rehefa miaraka manaiky tsika hoe ndao hianatra, hiaraka hintsy indray tsisy dikana ao anatina herintaona na roa taona tsika dia efa lasa. Dia marina kely momba n'ilay vintana teo. Io zany misy fomba ampiakarana ny vintana. Misy fomba. Fa ino averiko eo foana zany. Eo foana zany le maha olona azony fenitra hoe mandalo zavatra mafy be dia tena tsy tanjoko toy tsy fa tena io lisy aloha erisy tena atsarao kely aloha dia lasa zany mangalatra mampiasa traikefa kely ahafahana manamaivamaivana an'ilay zavatra. Fa ny tena marina tena tokony tsy hamaivanina mihitsy iny satria ao mihitsy izy mianatra. Ao mihitsy izy tena ao mihitsy le fanahy ny mahita an'ilay tena lesona tena mampivoatra sy mahalasa azy tsaratsara kokoa. Azo atao hoe tena efa fotana adosoana lehibe mihitsy le mikitika n'ilay vintana. Fa noho ny maha-olona, noho n'ilay fo dia manaiky any eny ary ndao ary. Izay no mahatonga ny sorabe tsy maintsy misy an'izay soratra izay foana hoe initra lahy raha sitraka zanahary. Kitiha ka raha manaiky ilay ao ambony ao dia ohatran'ny tsaratsara kely, ohatran'ny maivamaivana kely ilay anina, ohatran'ny miakatrakatra kely ilay vintana, ohatran'izao kely. Fa misy moa zany ny olona tonga dia tsy miraharaha an'izany satria nomena an'ilay fahafahantsika manao izay tiantsika dia tonga dia hovaina mihitsy hoe tonga dia hovay anina angaha. Ary nefa ny eo mahafinaritra be mihitsy satria izay ny fomba fijerin'ny sinoa zay. Ny sinoa zany tonga dia hoe ny fahalalahana nomenan'ny olombelona dia zato isan-jato. Ka afaka manapaka izy dia zavatra tiany iainana. Raha ratsy ny vintana ka tsy tiany izao dia afaka manapaka izy tena ataoko milay be aloha. Afaka mitantara ve ianao hoe izao ny zavatra nitranga tamina fiainana olona anankiray, tsy tenenina moa zany izy fa hoe izao ny fiainany taloha nandalo tamin'ny mpanandro izy dia niakatra ny vintany dia niova mihitsy ny lalam-piainany. Eo mahafinaritra be satria misy ohatra izao olona tonga dia karakaraina izy dia mialo aminao izy dia mandritra iray volana manao ohatr'izao ny fiainany miakatra dia midina verina indray izy miakatra dia bidy. Dia ianao zany mijery amin'ilay sarin-danitra hoe lavalava ty transit ty, ianao tsy miteny aminy, ianao malala fa ataonao ihany izay ataonao. Tapitra le fe-potoana iny dia iny izy fa miakatra foana amin'izay. Eo na zany ianao gaga tena tena ohatran'ny hoe nisy fiatoana kely fotsiny, nisy fanatsarana kely ohatran'ny hoe ianao zany marary andoha dia mihinana fiaraliko anao dia tapitra n'ilay fiaraliko dia marary indray ny andohanao. Fa ilay aretina tena aretina tsy sitrana. Misy ny olona karakarainao letiko ohatr'izao fiainany tonga aminao izy tonga dia rava tanteraka mihitsy. Nidina karakarainao iray andro izy
herinandro aoriana iny izy miverina ery amin'ny tapony irindra tena hoe tena samy manana an'le anina ohatran'le anina ohatran'ny fiainana ohatran'ny hoe mampitsabo ahy misy olona eritreretinao ho faty velona izy misy olona eritreretinao ho velona maty izy ohatran'ny fitsaboana rehetra zany ohatran'ny fitsaboana rehetra ianao mahita ny olona tena ohatra hoe anatina fianakaviana anankiray misy marary izy fa tena famonjena fa hoe andrasana sisy etsy misy salama be ny ampisin'iny le salama be maty fa le marary rehetra tsy maty dia zany zany efa vintana daholo zany efa vintana zany efa iny voasora amin'ny izay mahafinaritra fanandrona zany ohatra ny karazana famantaranandro masina kely satria ny tena marina amin'izy io zany ohatrany hoe ao anatin'ny tsiambaratelon'Andriamanitra ianao hitanao daholo le zavatra nysoratany amin'ny ankapobeny ohatrany zay no natonga azy taloha ela be tany voarara mihitsy satria ohatra hoe miditra any anatin'le tsiambaratelony ianao ny olona rehetra ve zany mahazo mianatra an'izany fanandrona zany sa hoe olona manana le art divin ihany hoe sélectionné zany efa fantatra hoe reto olona reto ihany mahay za aloha tsy mino an'izany satria zao ohatran'ny hoe azo ianarana ve ny dokotera ny olona rehetrarehetra ve tokony ho dokotera daholy ny olona rehetrarehetra ve rehefa mianatra dokotera ve dia tena lasa dokotera tena mahay na hoe ny olona rehetra ve afaka mandihy ny olona mandihy rehetra na mihira ve dia lasa Michael Jackson daholy ohatr'izay ihany izy samy manana ny talent afaka mianatra ianao fa hoe tena ianao fa tena rehefa tena manao an'io amin'izay tena mahay tena ao anatin'ny tena le traikefanao satria eo zany misy masina antsika io manko efa lovy io fa zao za zany miteny amin'ny olona fa hoe aza manaiky tontolon'olona saina zany rehefa tianao dia ataovy aza manaiky an'izany mihitsy rehefa mieritreritra anao fa tena pira tena kalaza dia alefa azo hatramin'ny fazana aza manaiky ataon'ny olona hoe ianao dia ohatran'ny nazo ny azona vory feoanao feoana ganagana ianao dia tsy Edith Piaf iny mihitsy no tena fa tena iny izy anisan'ny tena pira anisan'ny nalaza indrindra ary tena anisan'ny mahafinaritra enona indrindra misy endrika anankiray aminatin'le fomba malagasy koa moa zany ty resaka vazimba kalanoro raha amin'ny ankapobeny mihitsy maneran-tany dia misy an'ireny monstre dragon fée reny ve finonompoana sa mety misy fond de vérité ihany ambadika ireny tena misy ka tena misy fanerasera tamin'ny sasasasany tamin'ireo nandritra amin'ny fotoana maromaro fa tena misy dia ohatrany ahoana zany fanerasera amin'ireo zany mahafinaritra tena tazanao mihitsy zany zareo hitanao mihitsy tena hita mihitsy ohatrany hoe raha kalan'olo ny resahana mandeha tsororoa foana izy dia vavy sy lahy ny haiko aloha satria misy foko 13 zareo ohatrany hoe nampoziny kalanoro kely ary izy zany izay misy no tantaraiko eo izy zany raha tsy endrika kely izy dia rehefa hitanao izy dia crio ianao izay mahatonga azy tsy misy eo satria manindrona be anazy lenao le crio iny dia tsy dia miseho endrika izy zany raha tsy efa fantany hoe mataty ianao efa nahita ohatr'izay masy ny tranga izy dia tena enzana be mahita an'le endrika le tary zany tena ratsy tare kely le izy dia tena nalahelo be mihitsy tamin'izay satria eny le za le crioko dia hitako misy hoe narary fo kely izy fa volona be dia être vivant zany zany oui mihinan-kanina izy satria rehefa miaraka aminy ianao dia asianao sakafo kely io dia hohaniny zavatra mahavariana amin'ireo ohatra fotsiny nomeko raha ohatra zao ka maka vera kely zany dia asiana toaka ao anatiny dia ajanonao io vera misy toaka io dia apetraka amina toerana kely anankiray fata mifahana azy io fa tsy volatile ve moa ny alcool izay mihitsy ny tiako resahana eto apetraka eo io tsy mihetsika ary tsy mihenina mihitsy io alcool io toaka io mandra-patongany eo ary rehefa tonga eo izy dia ao anatin'ny ray andro izy tonga io tonga dia ritra ny vera ohatra raha asiana rano ka isangisanga izy dia atsipitsipiny amin'ny rindrony io atsipony mafy be kita ny vera tsy vaky ny vera mitotona amin'ny tany ny rano anatin'ny vera tsy mararaka dia mieto Madagasikara ihany misy azy
Za aloha zany tsy nahita firenena hafa na boky hafa miresaka momba zalafo ohatrany fijeriko azy ohatrany eto any. Satria ny antsika na ny zazavavin-drano ary dia mahavariana be satria ny zazavavin-drano manerana an'izao tontolo izao any anaty ranomasina. Tsika rery hono, ataoko hoe hono satria izay no nampianarin'ilay mpampianatra aho. No firenena ny zazavavin-dranontsika ny 70 isan-jato dia any anaty ranomamy. Ary ireo dia miakatra an-tanety misy fotoana. Dia ohatrany indray mipozan'ireo? Ny hitako satria le Satria anao fa nahita mihitsy. ny fatodrahako zany ohatra izay moa zany zana-drano e. Zany hoe ny rainy ny dadabeako tao Ambatomanga tao. Rehefa tonga ny fotoana dia manao akanjo fotsy izy. Bà fotsy, slip fotsy, satroka fotsy dia misy mandoline kely zay ao an-trano ao dia tendreny io dia rehefa mitendry an'io izy dia mivoaka anaty rano ao le zazavavin-drano. Dia lasa izy miditra any. Any izy mandritra ny 2 volana 2 volana. Dia mivoaka indray izy rehefa avy eo. Dia miara-miaina amin'ny olona rehetrarehetra. Tena sarotra takariny zany. Sarotra takariny. Raha olona tsy mahatakatra zany aloha zany tena variana mihitsy. Mbola tantarainao amin'ny lycée français zany any anatina koro, anatina fampianarana. Mbola misy mitatitra an'izany ny mpampianatra ao. Dia iverina amin'ilay zazavavin-drano teo zany ohatran'ilay fatodrahako manambady zazavavin-drano izy dia mipetraka ao amin'io mandritra ny ohatran'ny hoe enim-bolana. Ina dikany hoe fatondraha? Nisy fihavanana natao amina raha. Ilay pacte du sang zany. Iny zany le tsy iny manko nataontsika malagasy hoe tsy afaka mifamadiky, tsy afaka mifanao ratsy. N'inona nataonay dia tsisy fika fa dia heretany eo zany. Dia izy manambady zazavavin-drano dia rehefa makany aminy dia ao izy ao. Dia rehefa lasa dia iny fa lasa. Any indray izy aloha anaty anina any. Variana mihitsy ianao ilay fiainana zany tena misy zavatra tena niainako miaraka tamina zazavavin-drano tena variana mihitsy hoe tena ianao zany raha vao tery saina dia tena beta be ny zavatra tsy hitan'ny masonao satria ohatr'izao zany le fomba fijery le fiainana efa tena mihodina tena beta be mihitsy zany zavatra mitrango anatin'ilay fiainana lasa tsy hitanao satria efa tena terenina oatra le fomba fijerinao dia tsy dia mazava ho azy safidy io zany hoe ataoko miveratra ve ny saiko sy ataoko mihidy. Rehefa hidiko dia kely reto ihany eritreretiko fa zava-misy. Rehefa ataoko misokatra dia hitako daholo ny zavatra hafa izay nijereko ankoatran'ilay kely fantatro teo aloha. Inona koa ny créature misy hafa zazavavy ala, zazavavin-drano, le kely reny satria nisy rain'le zodahako izay ren'le zodahako. Dia mbola kely eny ambony hazo le dia mitantara raha matoantitra be izy io zany. Dia navelan'ny eo resaka taminy dia mitantara io ilay raha matoa. Tamin'izao taona izay dia ny tarehy amina toerana tarehy dia olona kely mandeha eny ambonin'ilay rantsan-kazo eny zany le kely beta be mitondra jiro kely. Variana eo zany ahita ny fiainana, eo zany mahita hoe le fiainana mahafinaritra be tena. Izao moa zany tsika eo zany miteny zavatra kely amin'ilay mampanandro ao foana le vanim-potoana iainantsika zao zany vanim-potoana vaovao. Araka ny teniko teo ny fivavahana amin'io endriny fantatro isika io vita io. Ny zanakitsika aoriana tsy ohatran'ireo intsony. Le olombelona ao aorianantsika ao anana traika efa henjana be. Misy zavatra be da be zany tontolo miafina ho hitantsika. Na ny tontolo ivelany zany hoe ny olona mipetraka anatina planeta hafa, ny olona mipetraka amin'ny tontolo hafahafa. Maro amintsika ny ahita nomboka hitan'ireo tena mahita sy miresaka amin'ireo amin'izay. Ny finoana lasa tsy finoanan'Andriamanitra intsony fa lasa fahalalana an'Andriamanitra miova be. Izay ny tena hoe jereo ange ny ankizy jereo ny ankizy fa efa miova be ny fomba fisainana sy ny fomba firesana tsy raikitra. Eto amintsika moa zany mbola matanjaka be ny fivavahana amin'ilay endriny io dia mbola ohatran'ny hoe tsy hita. Fa rehefa mivoaka kely ianao na mahita an'ilay any dia hitanao mihitsy hoe efa mahatakatra ilay olona dia tsy azo ambakaina intsony. Azonao satria nge le fivavahana tao aloha teo zany ohatran'ny hoe tahotra makany amin'Andriamanitra ianao satria matahotra. Tsy fitiavana, tsy noho ny fitiavana fa noho ny tahotra. Tamin'izany resaka momba ilay fanorona teo hoe kilalao ny anahy manokana izay fahalalako anazy fa ozy risy hoe zavatra hafa mihitsy ilay fanorona hazavao kely amiko hoe. Mifandray amina zavatra hafa be da be izy io.
indrindraindrindra amin'ny fitondram-panjakana. Ny anarana nomen'ny vazimban'ny fanorona zany a fandrao matipaika ny ray dia soratr'Andriamanitra ny ray. Ohatran'ny hoe io zany ny Torantsika, io ny Corantsika. Fa tsy fanorona ve moa tsy le kilalao le miaraka amin'le vavykely reny? Iny mihitsy Inona masoratr'Andriamanitra an'iny? tena zavatra Tena saika ny fahendrena faran'izay lalina indrindra voasoratra any anatin'le Torana, anatin'ny Corana, anatin'ny Popol Vuh dia hita ao anatin'io fanorona io daholo. Ny lalam-piainana amin'ny hatsarany indrindra dia saika hita ao anatin'io fanorona io daholo. Ny fomba fetika ao, ny voambolana ampiasainao dia zavatra tena faran'izay lalina. Zay no nahatonga an'le hoe 13500 page momba ny fanorona. 13500 page ny soratany Irisy momba ny fanorona. Ary io mbola tokony ho betsaka noho izay satria za zany efa milehibe dia efa mikamo. Ary raha ohatra hoe ny boky faharoa fotsiny momba an'le fanorona no resahana, matematika sy ny fanorona, za tsy matematisiana. Fa raha bandy tena mahay matematika no nanoratra ny boky nisoratako io dia ataontsika hoe tsy bokina 200 pejy fotsiny fa mety 1000 pejy no mivoaka tao. Dia za zao tena tsy mahay ninina momba an'izay a. Fantatro hoe io ary le kilalao a. Ahoana ny tenenako hoe soratr'Andriamanitra? Ohatra hoe peta be ny afaka raisina fa aka ohatra ray fotsiny tsika. Ohatra ny refiny. Izy zany efajoro mitambatra. Zay zany ny ilazana azy. Amin'ny teny frantsay dia hoe carré long. Ohatran'izao. Zany hoe indroan'ny sakany ny lavany. Zay refiny fanorona zay fotsiny dia efa zavatra efa mahamasina azy, mampiavaka azy tanteraka mihitsy. Satria maninona? Hoy izy le mpikaroka anankiray zay hoe Oswald zay hoe raha tonga ianao amina toerana anankiray hozy izy, io toerana io dia toerana tsotra, tsisy manavaka azy amin'ny toerana rehetra rehetra. Fa soritanao eo amboniny eo kosa nefa ny efajoro mitambatra. Dia noho ny fisiliana efajoro mitambatra iny dia lasa toerana masina. Iny toerana iny. Ary ny tempolo rehetra rehetra maneran-tany dia tsy maintsy misy efajoro mitambatra daholo. Raha ohatra nay zany hakan'le le mahalalao anazy mihitsy zany. Ny izy io zany betabe ny lalaon'ady fantatra. Ao ny asiko de maty, échec. Ao ny jeu de dame. Betabe. Izy rery no lalaon'ady. Marina fa amin'ny voalohany tanjona dia mamono le fahavalo. Fa ny azy tsy mijanona eo. Fa rehefa maty ny fahavalo dia averina velona indray. Zay natao hoe manala vela. Eo ana zany gaga hoe ahoana moa zany ny tena tanjona anatin'ity fanorona tsy mamono fa mamelona. Ary tsy hoe mamelona fotsiny fa mamelona amin'ny maty. Zavatra enjana be zay satria rehefa mandeha zany ny fiainana amin'izay satria eo zany izy le endrika malalao azy zay. Fa rehefa mandeha amin'izay zany le fiainana dia misy ny fotoana tonga amina zany hoe tena tsy voavatsony ny olana. Ninon'inona natao mihodinatsy, mivavakatsy, ny tetezana daholo ny fiangonana rehetra rehetra, ny mpanandro rehetra rehetra, ny mpiskidy rehetra rehetra, ny mpahay-raha rehetra rehetra tsy mihetsika ao anatin'ny aizonao. Zay nataon'ny gasy hoe tsy afabela. Tsy maintsy miala vela zany. Tsisy afa-tsy ny fanorona nefa ny mahafaka vela anao. Dia misy fombafomba atao eo. Ohatran'ny hoe ésotérisme kokoa zany le izy. Hoe misy ity zany le fanorona fa anjaranao no mandinika hoe inona daholo ny sens caché ao ambadika hita. Liber metus no firazan'ny zalalatinina azy. Boky tsy miteny, boky mona. Boky mona. Fa rehefa mipetraka amin'ny masonao, ohatra fotsiny, ohatra mipetraka zany ny masoko tamin'izany mbola kely 20 taona angambany tamin'izany. Dia mijery an'ilay izy eo zany dia. Any amin'ny zala indiana reo zany misy boky malaza be atao hoe Veda. Dia voasoratra anatin'io Veda io hoe le Shiva ny anaran'ilay Andriamanitra namorona le tontolo misy antsika ity zany. Dia rehefa namorona an'ity tontolo ity hono tsika
izy zany de nandia izy de nisan'le dina ataony a 8 de rehefa nanao tempolo zareo bodista reo ka mametraka an'le zara bodista tibetain aloha zany mametraka an'le mala eto izy de le mala apetrany eto a nisan'le boribory kely etiny a 8 mba hatadiavana hoe ohatra chapelet katolika iny hoe reo le di miisa 8 nataony Shiva de misy taipolo any Kambotra any a misy an'le Shiva sary vato miisa 8 eo amin'ny fidirana eo de alaina zany le fanorona de mandinika eo zany ny fenitra de isaina le tsipika ianao zany adaladala de manisy hoe firy ny tsipika mandrafitra n'ity fanorona ity de manisy ianao ray roa telo ty tonga ny fariny anao a ankona hoe 8 ohatra tamin'ny andron'ny mpanjaka zany a manao fanorona ngeza be ao Mahamasina ao ngeza be tena faran'izay ngeza ataontsika hoe kianja fanaovam-baolina miisa 30 any ny habeany de ao no mandia de le dia ao no apetraka le fametrahana le tranolay sy le toerana anandratana an'le mpanjaka ao anatin'io fanorona io rehefa foraina ny zanaky ny mpanjaka taloha de mandia ny anaty fanorona ngeza be mandritra ny 3 alina rehefa mitondra fanjakana de fanorona no hitondrana fanjakana sy anaovana tetikady sy paikady zany atao hoe paikady zany a de voambolana fanorona zany atao hoe tetikady zany a de voambolana fanorona zany atao hoe matipaiky zany atao hoe tompon-daka na hoe tompony laka zany a de voambolana fanorona zany atao hoe ravalaka zany de voambolana fanorona taloha zany a tena fanjakana mihitsy no entina amin'ny alalan'ny fanorona de naseho anay moa hoe ahoana no raha fa maka toerana anankiray na hiady de ahoana ny fomba hanoritana an'le fanorona eo amin'iny toerana iny de ahoana ny fangalana an'le laka de natoronay mihitsy tamin'izany tamin'ny famelabelakevitra nataonay ohatr'izao ny fitondra anazy ohatr'izao ny fanaovana azy ary na tamin'ity misy no ataontsika hoe foron-daka zany nivon'ny fanorona le banga eo amin'le fanorona eo zany a eo zany anisan'le teneniko hoe le alalan'le fanorona rehefa nandinika momban'Andriamanitra zany ny olon-kendry maneran-tany de hoy izy hoe tsy takatry ny sainy zany ahoana moa 100 ny atodohanao fotsiny no miasa ahoana no ahafahanao manana hiafaka iteny hoe afaka makafakana loharan'ny mpihinana zay tsy hita-pesipeseny na tsy fantatra na nanomboka na tsy nanomboka misy fiafarana tsisy fiafarana de nanam-pahendrena zany ny sinoa ny teny tsy takatry ny sainay zany fa zay tsy resaka momban'izany de ny anarana omanay an'izany Andriamanitra zany a de oatra le oatra io nefa n'le bangy io no eo amin'ny fanorona eo ampovoany ao raha tsisy an'io bangy eo ampovoany io a tsy afaka mihetsika ny vato raha fenonao io raha tapenanao io de tsy afaka manao le hetsika voalohany ianao fa tsy maintsy misy an'io bangy io ahafahana manao le hetsika voalohany ho an'ny gasy zany a tandindony le hery le loharan'ny mpirana zao tontolo zao io banga le atao hoe foron-daka eo ampovoan'ny fanorona io de nafinaritra be zany satria zao izy tsy mba namelabelatra momba an'Andriamanitra zany fa nataony sary de eo ampovoan'le fanorona de mijery fa mataditra hoe io ny sary maneho an'izany loharan'ny mpirana sy andrekinana zao rehetrarehetra zany vita oatra zay le oatra zay definition vaovao any oatra zany jereo fotsiny za zao raha mamaky boky ka tsisy oatra tsisy banga manenanelana an'le teny fa atambatra ohatr' zao daholo le litera rehetrarehetra tsy azo vakina ntsony iny boky iny fa mahatonga an'iny boky iny lasa tantara de satria ny enina Y te de nasiky bangy zay vao nisy hoe tetika de nasiky bangy fa raha natambatra ireo a tsisy teny tsisy tantara tsisy aina tsisy fiainana ny banga ny fototro ny aina raha manao muzika ka atambatra daholo ny gadoky ny feo de afa tsy misy mozika mandeha zay eo fa tsy maintsy misy bangy tsy maintsy misy oatra zay vao misy fiainana zay le oatra ampovoan'le fanorona iny zay mahaforon-daka azy rehefa miteny ny malagasy hoe tsy mahalala ny foron-daka ny akory de indika an'izay hoe tsy mahalala ny loharan'ny mpirana tsy nalala n'le fetomboan'le resaka akory tsy nalala akory hoe ahoana inona ny zavatra nitranga fa de miteniteny midikiditra anatin'le resaka fotsiny ianao
Ary rehefa tsy afabela dia milelaka forondaka. Alaina io fanolona io dia le lafina le asiana rano kely dia le lafina io dikan'izay hoe manaiky ny fanahiko ary matadidy ny fanahiko fa ny loha rano mipirana ny zavatra rehetrarehetra ary ny zavatra tena tsy azo hidivirana tsy maintsy hiverenana rehefa tena tsisy tsony ny vahaolana dia le Andriamanitra le loha rano mipirana eo foana. Izany hoe mino zany hoe misy Andriamanitra. Tsika nino foana hatramin'ny izay nataontsika hoe loha samangina jerena fa Andriamanitra tapony loha tsara be nge zany. Ianao mieritreritra fa ianao reriny anaty sary tsisy mahita ianao afaka ataonao sy hidaniny kibonao dia alaiko ty vola ty fa tena tsisy mahita eto za rery fa manginako dia hoy izy ny gasy hoe tsy mangina fa eo amin'ny tapony lohanao eto amin'ny tapony tsy any an-danitra eto eo nataon'ny zalahy indianina hoe sahasrara sakra eo amin'Andriamanitra tapony loha eo izy eo e. Mazava kely indray zay resaka sakra zay. Io zany ivona ivokely eo amin'ny vatana eo izy io anankifito. Misy maro izy fa lengeza indrindra zany fito. Dia eto amin'ny tapony eto natao hoe sahasrara sakra dia eto natao hoe adrina sakra. Ty zany le fifandraisako amin'Andriamanitra. Ty ny ahafahako manao zavatra tena mampitolagaga mampiteny mona. Eto le mampahita zavatra. Eto ny visoda sakra ty ny feo zany. Eto rehefa miteny zavatra dia tanteraka masy mava miteny. Tsy hoe forononao zany fa zavatra efa zay no izy ka manazava fotsiny zavatra fa izy dia eto ny anahanta sakra, eto ny sakra ny fo, eto ny misy ny manipora sakra. Eto zany reto anankiroa reto zavatra dehibe mihitsy satria le eto ty zany no rehefa mivelatra tsara io dia tia olona ianao. Rehefa tsy mivelatra tsara io dia tsy mifandray aman'olona ianao fa mikorotana be ny fifandraisanao. Fa le eto le manipora sakra eto amin'ny kibo eto io indray zany ny fitiavanao ny tenanao. Rehefa mandeha tsara io sakra io dia tianao ny tenanao fa rehefa tsy mandeha io dia tsy tianao ny tenanao. Dia ireo tsy maintsy indray zany misy olona tia matanjaka be dia le eto faible. Eto zany ny azafady amin'ilay teny vahiny eto zany tsy miasa tsara. dia rehefa inona ny fantatra hoe matanjaka eto? Le toetran'le olona. Raha ohatra ny olona ka tia tena be dia tsy mandeha izy le adrina le anahanta sakra. Fa raha ohatra ka le anahanta sakra izy ne dia ny olona foana fa izy tsy raha mihitsy dia fahita zay tsy mandeha zay le manipora sakra fa le anahanta sakra Fa mandeha. isika dia nianatra zay loatra. Nianatra haitsika tsara mihitsy. Haitsika zany. Haitsika tsara. Haitsika tsara. Eo zany le mahafinaritra amin'izay le rehefa mamaky angano. Ohatran'le teneniko teo itsika zao le eto zao haitsika tsara le hoe sahasrara sakra le hoe Andriamanitra tapony loha. Izy tsy miteny Andriamanitra ny an-danitra any na ny mitsitama fa tapony loha, ny tapony loha ty. Io ny sahasrara sakra io. Misy maromaro izy zany dia rehefa misy olona manana olana na misy zavatra mitranga amin'ny fiainany dia iny no ahafahana mamantatra hoe tena zao ny voa amin'ity olona ty. Ohatran'ny rehefa voa le moladara ato ambany ato, le voalohany indrindra amin'ilay sakra reo zany dia tay-amony tena le olona tsy mipetany mihitsy fa resahanao dia resaka misavoana be tena tsy misy zavatra tena azo raisina mihitsy fa manitsidina be dia efa fantatra hoe moladara zany tsy mandeha tsara zany dia misy fomba hitsaboana an'iny. Misy karazana vato ampiasaina, misy karazam-peo ampiasaina, misy pitsopitsony kely be da be afaka atao dia miverina mipetany le olona dia tsy manana an'izay hoe za moa ny tena izay intsony. Tamin'izay nanao préparation ty interview ty an'ilay podcast dia nisy nahita zay hoe orgasme. Full body energy orgasme. Full body orgasme. Mazava hoe inona zany zavatra zany? Iny zany karazana ohatra raha maka olona fotsiny, maka olona zany ianao ataonao ambony latabatra dia mandalo savony ohatr'izao le vatan'ilay olona. Tsy kitihana ny vatana fa savony ohatran'izao. Dia raha ohatra le olona ka misy olona mantsy ohatran'ny olona manao anina ianao ile amin'ny teny frantsay hypnotisme. Misy olona mandaitra, misy olona tsy mandaitra. Dia amin'rehefa le mitsapa iny ianao vao manao drofitra iny dia vitanao fenitra ve sy tambola kely tsy misy an'ilay mipetraka akaikina olona dia tsy mifampikasika dia efa hoe tsapaina. Afaka hoe manana an'izany le za. Zao raha manao drofy hoe za zao dia maheno fenitra sa tsy maheno rehefa maheno mafana, maheno zavatra amin'ny felan-tanan'ny fenitra io zao sao tsy maheno. Kely Dia misy maheno an'izay be.
ao dia iny a ananoviny iny am'le FBO zany iny matanjaka ohatran'ny courant mihitsy rehefa manao an'iny a de ohatran'ny hoe tena misy herinaratra tena mienjana be mihitsy mandrakotra an'iny vatana ray manontolo iny. Fa tsy ny olona rehetra mahafantatra an'izay chakra zay ny chakra so le FBO FBO le resahako ito aloha zany ataontsika hoe raha misy olona folo mankao amiko de ny valo maheno de ny valo maheno. Za manokana nanana tsy mbola nahafantatra an'io mihitsy fa nisy membre na association na dirigeant zay de anay koa moa zany fataonay hoe misy expert karazany be deaibe tonga de niresaka mombana énergie zay tamin'izay de izy io cambodgien fa frantsay izy de izy mitsabo animaux eraka zao tontolo zao tsabo elefanta tsabo de teneniny hoe ny anazy izy ny pouvoirany a izy mahay miresaka amin'ireo animaux reo a de mampiasa ny chakrany de nanaovany test koa zay tamin'izay hoe tsangany ianao etsy ananiny etsy a de zava ty de manatondra nge de manaova an'izao amin'ny tanany de un certain moment aloha nafana le tanaka de ozy izy hoe andraso diovina ozy de nataonytaony ohatr'izao de ohatran'ny maivamaivana zany hono le olona avy eo nandramana koa fa za manokana tsy de tena natsapa hoe niova marina ve na tsy fa izy miteny hoe ohatran'ny tsy de olana loatra elahy fa par contre misy olo-kafa nanaovana an'izay de zay zany le mbola miconfirme ihany hoe mbola zay le resaka chakra le full body iny zany le full body energy orgasme mantsy zany ny tena dikany a rehefa kitihana ohatr'izao zany le vatana heriny le olona de lasa manana orgasme le olona mety mandritra ny 30 minitra adiny iray tsy mitsahatra de miainga metsara sy mimafy nefa tsy voakitika ny vatany iny. Na lehilahy na vehivavy? Za mbola sy nanao lehilahy zany fa misy any ny anina manao no mitsabo manao mandray lehilahy fa am'le orgasme sahirana kely. Sarotra be zany. De tena variana mihitsy amin'ity tontolo irisy ty hoe ny anahy zany ny objectif ako hoe mampisokatra ny sain'olona hoe ay ve zany misy zavatra tsy mbola fantatra na ho anahy découverte vaovao be daholo zany tantarainao zany tantara kely fotsiny zany ahitany fenitra hoe ohatrany ahoana le zavatra tena mahafinaritra an'le fiainana rehefa sokafana le saina fa tsy tia. Misy tsipika amin'ny vatany olombelona io zany misy tsipika maromaro misy ohatrany hoe misy tady kely maromaro mandrafitra azy hita mandrafitra eo de rehefa misy tady anankiray zay rehefa kitihanao de le olona ataonao ambony fandriana eo zany de rehefa kitihanao io de lasa afaka alefany amin'ny lasa any le olona any amin'ny lasa verina any amin'ny lasa dans le passé zany zay ao de ny mahafinaritra amin'le izy zany le izy tsy hoe matadidy le olona zany hoe ny mémoire no zay mihitsy ny tiako tenenina tsy hoe lasa matadidy izy fa lasa ohatrany hoe verina iainany vaovao indray le zavatra tany zay rehefa vonona de maka leso amiko de manao kely de mandeha zany hoentinay zany izy de rehefa hoentinay izy de hoe 20 taona ianao zao de hitany de tena indray ohatra hoe misy fotoana ohatra hoe mahita izy hoe tamin'ny mbola kely de hitany io tapika eo izy matadidy hoe hoay io mamako maty ny zandriko eo daholo ny nitohako sy ny anina de io le rasazy eo akaiky hay zany ananjandry verina iainany daholo de alefa 20 taona 13 tena 10 taona 4 taona 2 taona ao anaty kibo fa tena mitantara le olona tena safisafony mama ny kibo izy de miady amin'le reniny izy eo ampetraka ambony seza eo fa maly be izy mianaka gaga zany hoe hatraizany izy tena alefanay tsy le fiainana tamin'ity fotsiny fa le fiainana tao alohan'ity fiainan'ity de matadidy izy amin'ny alalan'le point am'le tady kely io fotsiny no tsara fa mbola tsy ao anatin'ny tena de tadidiny fiainana tao alohan'ity de ny alohan'io de ny alohan'ny hoe tafiakatra hatrany amin'ny 15 zay
tena tantarainy amin'ny tsipriany miaraka amin'le misefisefina na izy ohatrany hoe injian'olona anaty ala any dia matahotra izy dia ato le izy satria ohatra ny hofaty mihitsy ohatrany hoe mila olona manenjika azy tena mono azy mihitsy dia henonao mihitsy izy tsy empoka vatany io mangofotra tena matory zany le olona amin'io matory izy fa maheno anao tsara ny vatany fotsiny matory fa izy maheno tsara miresaka tsara dia ny zavatra tsikaritra izany rehefa tena natao le tantara dia raha ohatra zany ohatrany hoe tsika zany zao eto e ohatra hoe tia zany zavatra efa ray volana zay no nitranga dia aveliko eto nay fenitra dia ny zavatra mitranga rehefa eto fenitra tsy le zavatra resakitsika zao fotsiny sy nataon'ny akamato ambadika ato no tadidiny fenitra fa ny zavatra rehetrarehetra mitranga ato dia ny zavatra rehetrarehetra mitranga le ambadibadika rehetrarehetra any afaka tantarain'ny fenitra daholo na ny zavatra rehetrarehetra ny akamato ambadika ato ary voatadidy hoe zao ny sain'le ry zao no to anatin'ny sainy tao momba nay raharaha nanao an'io fandarana io teo aho zany gaga hoe ay zany tena le amin'ny teny français moa le conscience rehefa eo zany ianao tsy zay zavatra iainanao amin'le fahatsapanao iny fotsiny no tadidinao fa ny zavatra rehetrarehetra mitranga tamin'iny toeran'iny tamin'iny fotoana iny dia ny nataonay inona nalefanay tany amin'ny lasa izy dia nalefanay tany amin'ny hoavy dia naverinay atao amin'ny androany ny ankehitriny dia alefanay mivezivezy amin'izay izy zany matory ao dia eto zao tsika ato anatin'ity ohatrany hoe ianao zany eo dia ianao zany mikipo maso dia manontany aiza zao raha be mipetraka ahona ny ataony dia miteny ianao hoe ery ambony sy mifindra ery ambony sizy ery izy dia ataony an'izao ny tanany dia airinana tsy tokotany azy dia ay ao misy olona ohatr'izao manamboatra zaridaina kely io dia misy raha matoy miresaka aminy ambadika eo ary ahoana ry ivelan'ny tokotany ery ohatra misy tôbily iny miakatra ao tena mila mino an'le izy aloha zany zany tsy mila inona fa tonga avy tonga ava dia tonga dia nisy tary zay mantsy nampime be satria zay zany no tantara ohatr'izao dia mihaino le ry dia le ry zany izy le dahalo ao anatin'ny sainy hoe tony reto tena mifoka tena bandy mifoky reto fa tsy milamina tsony mihitsy reto dia tsy nino mihitsy izy dia ozy izy za anao za mba anao e aleo za ndrena anao fa tena ankony izy tena anko tena tsy tantsony zay nanaovana ny tenany hatramintsika miteny zao tsy tantsony satria tena miverina tena tany amin'ny fahazazany sy ny fiainan'ireo manontolo tany izy tena izy ho ny tia masedoanina be dia nisy fotoana mbola kely le ry mihinana ny masedoanina ankony izy zany ankehiriso izy tena le tsiron'le masedoanina ray manontolo mbola eny ny vatako daholo hoe za ve eto ambony fandrinan'ny ivitoerana telo fango 4 so aty amin'ny tena le anina marina zao no ty am'le misy masedoana hitako hoe be dia be le fahalalana azy ny erisy tao anatin'izay firy-taona nanaovana an'io 1991 izy erisy tao eny mbola kely amin'izany fa nanokafako an'le centre koa 2017 fa erisy manokana zany efa nanomboka tamin'ny mbola kely dia efa natsapa hoe manana appétence momba ny ireo eny taona dia inona zany zao no karazana fomba ahafahanao mamindra n'izay fahaizanao zay amin'ny olona satria sika moa zany olombelona miantitra misy ve fampianarana na école mihitsy eto Madagasikara momba an'io manana zay le fitoerana 3-4 mamorona zavatra be da be mamorona appli manoratra boky mampianatra manao atelier manao zavatra maro mihitsy mba ahafahan'le taranaka ankehitriny zany indrindrindra moa zany le tanora mba ohatran'ny hoe zay zao manana appli ana skill ohatra dia misy intelligence artificielle miaraka aminy misy koa zay ao zao misy le bandy kely ao aminay zao mamorona appli ana fanandrona dia misy intelligence artificielle koa miaraka aminy dia ny lasan'le fafesanan'le fitaovana zany lasa mahafinaritra be tsotra ny taloha tsony dia ao ianao zany dia efa aminany ianao dia efa miaraka amin'ny intelligence io dia efa miresaka hoe ahoana le zao fa misy an'ity olona ty tonga eto dia efa nampidirinao fotsiny le renjika ity dia efa miresaka amin'izay izy rapide be mihitsy tena aingana be satria ianao miresaka hoe nanomboka tamin'ny eny taona dia efa nahay an'io mino aho fa manodidididina antsika mety misy ray aman-dreny manana zanaka mety miavaka kely
dia ahoana ny tokony comportement ananan'izay ray aman-dreny na raha ohatra hoe zanaka moa zany ny mahita an'izay inona ny tokony no décision tokony ho raisiny zareo. Enona izy dia arahana tsy moramora iny izy arakaraky ny zavatra ny filana tonga ho aminy ao. Raha ohatra izy ka tonga amina fotoana hoe te hanatra lalindalina kokoa dia atoro izy, izy ny afaka inona moa ilay zavatra ananany dia tokony ampianarina. Tena ohatran'ny hoe miara-dia aminy tsy moramora eny. Ny tena mafy mantsy amin'io zavatra io le na lazaina fa devoly le ankizy na le ankizy tonga dia tsy marina zany fa ny sainao zany fa zao zany fa zao zany nefa le izy ao anatin'ny tsy naimaintiny eo mihitsy le zavatra. Dia tsy mampanina anazy fa idiny aloha fa rehefa lehibe izy dia verenany ihany iny. Nefa raha izy ankizy mihitsy no manampy izy mampivelatra n'iny fahaiza-manao iny dia tsara be mihitsy ny vokatra azo. Satria ilay ankizy amin'izao fotoana zao zany tsy mitovy amintsika zany rehefa zaza hafa mihitsy aloha. Fomba fisainany hoe tsy fomba fisainantsika intsony, tsy tena tapitra teo zany le tsika. Sady ny information anazy efa mitape tosi izy dia efa daholo. Tapitra teo le tsika mbola manafinafina. Za zany mbola mahita olona amin'izao manafina rehefa mahay dia afeniko ty anaty. Le ankizy amin'izao tsy zany intsony, tsy antsony le resaka. Dia ireo zany mahafinaritra ireo ankizy ireo tena hainao ange fa tena ianao indray mianatra miaraka aminy tena hitanao mihitsy hoe zay zany vitany ianao zany zay. Anatin'ny émission afaka mametraka fanontaniana iray anay Risy. Ho avy ve zany fenitra ry anao an'ilay kaliga Risy? Anarana sao matahotra? Tena tsy mbola mila miova paradigma mihitsy amin'ilay izy. Mbola tsy voavaliko fa hitako hoe tontolo hafa le izy mianatra be eto miaraka amin'ny Risy eto fa aloha tsy dia dinidinina aloha. Matahotra fenitra zany. Le matahotra tsy haiko tsara. Tsy haiko hoe matahotra le alala zavatra bebe kokoa ve sa matahotra kokoa amin'le efa finoko hatramin'izay, amin'le dogma efa nampianarana anahy hatramin'izay dia matahotra ve zany ikase an'izay dogma izay. Tiako tena amin'ilay dogma zany hoe nampianarana anahy ohatra hoe misy zany Jehova, ratsy zany fomba gasy, tandremo fa hevitra Satana zany. Zay le zavatra dogma formé anahy hatramin'izay. Ary mino aho fa ny gasy be dia be ny olona tranga amin'izany. Fa hoe ahoana no isautena amin'le étape manaraka, za efa zatra miala amin'ilay zone de confort satria izay ny asako. Amam-pandraraha anahy dia tena vonona foana zany hoe terroir jerevana. Fa eto no ohatran'ny zavatra mbola tsy niainako mihitsy dia izy dia mbola dia tsy haiko ny andraisana anazy. Dia nisy fanontaniana napetraky ny vahiny teo aloha. Eny Njaka Rakoton'Irainy ny anarany dia ny fanontaniana napetrany ho an'ny Risy dia hoe inona ny proposition anao momba ny avenir ny kolontsaina eto Madagasikara. Sosokevitra ity dia mitodika amin'ny ministry ny kolontsaina amin'izao zany. Maninona raha asiana ministeran'ny fomba sy ny fady ohatra. Mametrahanao fanontaniana anankiray ho an'ny mamerina fisaorana ny Risy nanaiky tonga teto tena nianatra zavatra be dia be zay ary mampanokatra ny saina. Mino aho fa ho an'ny olona mpanaraka antsika koa misy lesona be dia be afaka raisina. Anjaranareo mandray enina tsi ny tantsika eto amin'ny ohatra dia mampisokatra ny saina. Tsisy avy radikaly eo mbola ho hitanareo mbola hisy olona mpivavaka be ho atsotsika hiakatra eto mbola mety hisy politisianina efa tsy amperinasa be intsony. Ahita karazan'olona tsika fa ny hevitra zany dia hoe aza mitsahatra manatombo ny paradigmanareo satria any anatin'ny fialanareo anatin'ny zone de confortnareo no ianaranareo zavatra vaovao ary mety hanatsara kokoa ny fiainana anareo. Misy afatra farany ve ho an'ny mpanaraka antsika Risy? Misaotra anareo rehetrarehetra tany an-trano na tsy tany an-trano nanaraka ilay fandarana dia ialako tsiny raha nisy teny mety natezitra na hevitra mety matezitra fa hevitra fotsiny fa ny hevitra hoy samy manana ny azy zany dia samy mamoaka izay ao an-kibony fa dia soava tsara. Misaotra betsaka Risy dia mandra-peo anadray.